ny tena fiainan-dra malagasy. Ny fiainan' Josefa Panety, raim-pianakaviana iray monina etsy an-davamambambilambe indray no arahantsika eto amin'ny tena fiainan-dra malagasy an'io. Mitantara ny mombamomba azy sy ny fahasahiranana lalina iainan'izy mianakavy kely izy manoloana ny fahasarotan'ny fiainana misy eto Madagasikara. Rahalay Soa ny anarako Josefa, 75 taona dia niteraka enina izay dia ny zanakay telo menadahy fa manambady fa ny telo lasa isa no mbola miaraka mipetraka aminay. Ireo misy teo amin'ny 4e dia misy ambony lina zao teo amin'ny 4e. Manambady ny mety manana satria zareo maromaro kely any zareo. Ny andro tamin'ny masera zareo le masera piary dia tao anaty asa dia tsy natody. Matsaka ranon'olona sy manety moa no tena asa fiveloman'i Josefa ary io asa io no nameloman'ny vady aman-janany hatramin'izay. Na dia efa somary nahazo taona ary izy dia tsy afa manoatra fa tsy maintsy manao ny asany mba hahafahan'ny ankohonany mihinana. Rehefa maraina dia salamo menamena vola eo izay mivady zany ohatrohatray manety vola ny asako dia matsaka ranon'olona. Madamo moa fa marary lamosina dia tsy mahavita asa zany. Matsaka aloha zany olona roa ihany zao ny clientko, olona roa ihany. Indray misy ohatra hoe 700, 500 miaraka vidin-drano, dia misy 300, 400 miaraka vidin-drano. Izay ihany no azonao amin'ny fatsakana? Dia misy eo amin'ny 13 bidon eo angamba na 14. 500 na 400. Dia manety na zany sapotsy laty vao mba misy karaha mapetraka fa ny andavanandro moa zany dia teo amin'ny izay lazaiko anao izay tamin'ny 2004 no nodida aty. 2004 niala tena nosy dia naka aty Andavanamba tamin'ny 2004 teo. Rehefa indraindray aloha tsy vaky lôvo mihitsy. Tsy vaky lôvo fa misy indraindray mahita hoe 10,000 na 10,000. Inazy mbola hitezoko 5,000 zany. 5,000 zao ny hitezoko arivo ariary. Satria moa faritra iva no misy an'i Josefa mianakavy dia olana ho azy ny fiakaran'ny rano izay miteraka fahasahiranana lehibe kanefa tsy ahitamba olana hatreto. Fa sady manimba ny entana kely eo an-tokantrano ny rano no mety miteraka aretina ihany. Dia zao tafiakatra mbola miakatra amin'ity ihany ity ny rano fa tena avy be ilay orana. Mbola tafiakatra amin'ity izay zao vao mizaka manototra tsikelikely. Fa mbola tafiakatra amin'iny ilay rano rehefa tena na dia mitsika mandeha rehefa maraina izy mitsika ihany. Ny tena manahirana eo amin'ilay fatoriana zany aloha dia sahirakirana kely satria ny trano taty ohatra zany dia ndrano koa miakatra dia tsy maintsy mba hitanao ihany. Tany hoe efa mipetraka tao amin'ny trano razana tao izay fa efa lasa an'ilay fireta-pota amin'ny dada daholo ny tao. Izany hoe zaraina zany. Dia izay mba mipetraka teto an-tokotany zany namboatra ny trano. Ty tambary zany ty dia izay no mahatonga azy mbola tsy voatototra. Dia ilay anjaranay may daholo, may ilay anjaranay tao, may ny afo. Dia tsaboana no patao tonga avy am-pompe misy teo zany navona manao ilay afo. Tamin'ny tsy haiko 3 taona zay zany namay ny tranorazana be. Nanafatra ireo mpitondra fanjakana moa Josefa mba hijery vahaolana mahakasika an-drano miakatra fa tena mijaly ny mponina eny amin'ny faritra iva. Mba omena ny mpitondra fanjakana zany mpitondra fanjakana Hajaina zany dia mba hijerevana anay aty ambany aty mba manahoana ny fiainan'ilay olona any ambany any efa tonga favaratra. Fa rehefa favaratra zany ilay olona aty dia somary mijaly amin'ny rano. Izay zany mba hiafatra mba omena ny mpitondra fanjakana.
ny tena fiainan-dra malagasy.